Voadona avokoa ny sehatra ara-toekarena teto amin'ny firenena tao anatin'ny 5 taona nisian'ny krizy anisan'ny niatrika izany ihany koa ny tontolon'ny famarotana fiarakodia saingy amin'izao fotoana izao efa manomboka miaran-dotsy kelikely izany araka izy tato-baovao entin'ny Volarava Fitsirako Tarson amintsika ity. Taorin'ny krizy nahatra 5 taona manomboka mitombo tsikelikely ny fanjifana amin'ny fiara vaovao araka nambaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny SICAM. Momba ny vidiny indray dia tsy nisy loatra ny fekarana. Ho an'ny orinasa SICAM izay mivarotra fiara marika Suzuki, Peugeot, Hyundai, Mitsubishi dia manomboka eo amin'ny 30 tapitrisa ariary hatramin'ny 320 tapitrisa ariary no amarotan'izy ireo ny fiara vaovao. Ny fiara vaovao amin'izao tsika miteny izao na dia eo ary ny fienan'ny vola malagasy tsy afaka loatra izay nanetsika anazy hoe hampiakatra loatra ny vida fiara satria antonony be ny marché amin'izao tsika miteny izao. Manomboka 30 millions d'ariary ny olona iray dia afaka mahazo fiara vaovao eto aminay izao. Ny amin'izao fidiram-pianatra ohatra ihany koa miditra koa ny olona dia manomboka tonga mividy ny fiara. Raha ny tsena taorinan'ny krizy hetsika kely fa mbola tsy tena araka ny heverana azy loatra. Entina hanomezana fahafapon'ny mpanjifa ny fahasifika hatramin'ny 12 volana oktobra ho avy izao no anatanterahana ny andian'ny fahadimy amin'ny hetsika SICAM Motor Show etsy amin'ny SICAM Nosy. Ankoatra ny fihenam-bidy dia manome tolotra ahafahan'ny mpanjifa manamora ny fandoavana ny vidin'ny fiara vaovao marika Suzuki, Peugeot, Hyundai, Mitsubishi ny SICAM. Ivoaka mandritra ny hetsika SICAM Motor Show andian'ny fahadimy ihany koa ny fiara hika farany varotan'ny orinasa SICAM. Rehetra amidy SICAM dia misy fihenam-bidy lehibe daholo ny fiara rehetra izay représentena eto, ny Hyundai, Peugeot, Mitsubishi sy ny Suzuki. Ao anatin'izany ihany koa misy toerana anankiray ahafahan'ny olona manandrana an'izay fiara rehetra ao amidina eto. Tonga ny olona dia afaka izy manandrana an'izay fiara rehetrarehetra no vidiana atao aminay. Misy zavatra vaovao ihany koa ny fiara andrasanay ho avy eto ny Hyundai Maxi Cruise, ny Grand i10 dia eo ihany koa ny Mitsubishi Space Star sy ny i6. Ireo zany ny fiara vaovao amin'ity taona ity. Misy ihany koa fiara-miasa anankiray ataonay miaraka amin'ny BNI Leasing, izany hoe napetraka amin'ny produit anankiray vaovao ahafahan'ny olona maro kokoa mividy fiara vaovao. Ny fividianana fiara anatin'izany zany dia afaka aloha ao anaty fotoana maharitra. Araka izany dia manamora ny fahafahana mahazo fiara vaovao ny orinasa SICAM. Ny fahasifika hatramin'ny 12 volana oktobra ho avy izao eny amin'ny SICAM Nosy ao anatin'ny andian'ny fahadimy amin'ny hetsika SICAM Motor Show no ifanomezan'ny SICAM fotoana amin'ny mpanjifa maniry hividy fiara vaovao.